Judo ho tanterahana amin'ny faharaiky amby roapolo ny volana desambra izao ny coupe de mada izay moa no iantsona azy ity ka mitondra fanazavana mikasika indrindra izay andriamatoa Nina Solinaiko sy teny izay filohan'ny fédération ny taranja judo izay sady manao jery tote ihany koa ho an'ny taopilalaovana 2024. Lazaina hoe fambezana tanteraka ho an'ny équipe-ny fédération malagasy de judo satria tamin'ny tantaran'ny judo zany no ity no fédération na équipe na vita ny andraikitra na mission napetraka taminy raha tsy teny fotsiny hoe ny compétition rehetra nandritra an'izay taona 2024 zay dia ny vita tanteraka tao ny tournoi de championnat national tao koa tournoi de Capricorne ary amin'izao fotoan'izao coupe de Madagascar zay atao amin'ny faharoapolo ny volana janvier décembre. Zavatra anankiray azoko ambara koa izany vita tanteraka ny licence ary afaka jereny be sy ny maro satria hita ao amin'ny site ny fédération zany ary mangarahara tanteraka ny fitantanana satria na hatramin'ny point-ny ankizy ary tsy mila antanina satria na ny ankizy afaka mijery azy ao anatin'ny site ny fédération mbola tsy nisy zany tamin'ny tantaran'ny judo teto Madagasikara. Raha iverina kely amin'le coupe de Madagascar inona zany ny tena mampiavaka azy io amin'ny fanana fidinana ny tompon-daka ny Madagasikara? Voalohany indrindra aloha io coupe de Madagascar io angamba no compétition farany tsara indrindra tamin'ny tantaran'ny judo raha resaka organisation zany no jerena fa izy kosa ny point zany championnat national no ambonimbony kokoa no point ny azony ankizy amin'ny coupe de Madagascar fa nisany ankizy manjay anjara angambany no hita tena niakatra satria efajato no judoka manerana ny Madagasikara no hanjay anjara amin'io coupe de Madagascar. Raha ho an'ny taona 2024 ary inona mifanampy inona ny miandry ny taranja judo indray? Mazava ho azy ny fanampy farana ambony indrindra dia ny Jeux olympiques araka ny fantatsika zao dia Tsaramanitra no voalohany aty an'Afrika. Mazava ho azy raha mbola miakatra foana Tsaramanitra mandritra n'io efa-bolana io dia qualifié tanteraka zany ho amin'ny lalao olympique izay atao any Brésil Tsaramanitra. Zavatra azoko ambara zany nandritra an'izay nitantananay anty fédération aty dia naqualifié akizy foana ny fédération anisan'ny zavatra faratapina amin'ny sport maqualifié akizy ho amin'ny lalao farana ambony indrindra dia ny Jeux olympiques izay atao any. Raha ny fandaharam-potoana ho an'ny eto toerana ho an'ny taona 2024? Ny fandaharam-potoana eto toerana dia amin'ny avril championnat national herinandro aorian'io championnat d'Afrique dia amin'ny mois de juillet tournoi de Capricorne ary ny mois de décembre atao any Fianaratsoa coupe de Madagascar zay atao any Fianaratsoa. Zavatra azoko ambara koa moa mois d'avril mitenanay moa de candidat amin'ny confédération et amin'ny taranja judo aty Afrika.